Salama daholo androany isika de ndawara horesana amintsika ny mahakasika ny mombamomba ny programa sy ny fanamby rehetra izay nataony Andriamatoa filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina satria isika malagasy matetika manao an'izay ririndasa izay ka mora manadino ireo zavatra vitany teo aloha. Fa milohan'izay dia aza dindro ny manao commentaire amban'ity video ity mba afahana mandravina ireny hevitra rehetra navantsika video manaraka eo. Aza dindro ihany koa ny like ny video antsika ary tsarovy mandrakariva ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tomatota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Raha hiresaka ny filoham-pirenena isika na koa ireo filoha rehetra izay nifandimby nitondra ny Madagasikara dia samy nanana ny nampiavaka azy izy ireo ary samy nanana ny fahaiza-manao sy ny stratégie izay nampiasain'izy ireo avy ny tsirairay. Fa matetika isika vahoaka izay hoentina no mitsara hoe mahavita na tsy nahavita Iran na koa Iran. Ary ny matetika hitantsika rehefa lazaina hoe nahavita ilay filoha amin'izay fotoana izay dia maro ny vahoaka mahazo tombotsoa bebe kokoa. Fa rehefa somary voatointoina izay tombotsoa ny vahoaka izay dia milaza isika fa tsy nahavita ilay filoha satria lasa fadiranovana ary tena tafiditra ao anatin'ny jaly lalina isika malagasy rehetra. Ka izany indrindra no mahatongahy amin'ity video indray mitoraka ity ny safidy any Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay isan'ny filoha nitondra any Madagasikara tao anatin'ny 5 taona be izao ary maro ireo zavabitany tsy azo dina tsy hita izany indrindra fa ireo fotodrafitrasa goavana sy teo ihany koa ny fahaizany mitantana sy mandanjalanja ny fiainana ara-sosialin'ny vahoaka tamin'izany fotoanandro izany. Ny aina malalaka tsara ny tantsaha satria mba nisy vidiny ny vokatra ary tsy dia nandalo krizy ny malagasy tamin'izany fotoana izany. Araka izany dia azo lazaina fa nahavita ihany izy raha ny teo amin'ny samy filoham-pirenena izay nitondra any Madagasikara. Fantatsika tsara ny tantara fa niditra krizy Madagasikara nanomboka ny taona 2010 satria tsy nanana filoha isika fa filohan'ny teteza mita no nitondra any Madagasikara tao anatiny izany taona maromaro izany. Fa efa taty amin'ny taona 2010 isika malagasy no voananana any filoha ary Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no lany tamin'izany izay lany tamin'ny fiodinana faharoa ny faninana tamin'ny Andriamatoa Robinson tamin'izany fotoana izany. Hery Rajaonarimampianina izay kandida natolotry ny mapara tamin'izany andro zany nitondra izy hoe hery vaovao any Madagasikara. Fa i Robinson kosa dia natolotra any kandida tiako Madagasikara izay nisolotena any Andriamatoa Marc Ravalomanana. Vantany voalany izy dia tsy niambahamba fa avy hatrany dia nandray andraikitra ary niezaka nanao ny ezaka rehetra amin'ny fangatahana fanampiana amin'ireo izay mpamatsy vola maneran-tany ny tenany. Tsy mora ny adidy amanandraikitra izay nandraketany ary nafy ihany koa ny ady tao anatin'izany fotoana izany satria vao avy nandalo krizy Madagasikara dia izy no filoha izay nitondra any Madagasikara izay avy nandalo amin'izany fotoan-tsarotra izany. Tsy nikely soroka izy ary nanao ny ezaka rehetra mba ahatonga ny Madagasikara tsy homena mitaha amin'ny rehetra ary nanao izay farafahaizana izy amin'ny fitondrasana an'izany Madagasikara izany nandritra ny fotoam-piasany. Fa matetika ny tena olantsika malagasy dia isika tsy mba manana faharetana ary na niezaka nanao tsara tahaka ninona ny olona anankiray fa rehefa tsy mifanaraka amin'izay eritreretintsika ny zava-misy eo dia avy hatrany isika milaza fa tena tsy izy io ary tsy mahavita ny ninona io. Ela nefa dia tadiditsika ary tsarontsika tsara fa iny olona izay niverantsika tsy nahavita azy iny ka mba nahavita ihany. Raisitsika ohatra ireo zavabitany sy ny ezaka rehetra izay nataony nandritra ny fitondrany. Eo amin'ny resaka ny sosialin'ny tantsaha no asiantsika resaka voalohany amin'izany. Resantsika amin'izany ny vidiny vanilla izay isan'ny fototra iray lehibe mampidibola ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny malagasy rehetra manerana ny nosy ary isan'ny source économique anankiray mahatonga ny ariary tsy dia mitotongana loatra raha toa ka maro ny fandrana lavany izay mivoaka isan-taona. Talohany handraisany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fitondrana dia ny raha nahita ary ny raha nahalala fa
ambany dia ambany ny vidin'ny lavanila satria vantany vao divadiva ho farana ny fitondrany Andriamatoa Ravalomanana tamin'izany andro zany dia efa nanomboka nidina ny vidin'ny lavanila ary rehefa tonga ny krizy 7 dia vao maika nidina ambany dia ambany vidin'izany vanila izany. Nefa tsarofa fa vanila neka isany fototra iray lehibe mampidibola ho an'ireo tantsaha indrindra fa ho an'ny faritra Sava sy ny faritra tapany avaratry ny Nosy iny. Ny aina tsara ny tantsaha ary velombolo daholo ny rehetra amin'izay resaka vanila izay. Mandeha tsara ny zavatra amidy tany amin'ny faritra avaratry ny Nosy iny satria nanambola ny vahoaka ary stable ny fiainan'izy ireo. Tsy inona nahatonga n'izany fa noho ny ezaka izay nataon'ireo mpitondra amin'ny fitadiavana lalam-barotra rehetra maneran-tany. Izay zao dia azo hitarafana tsara fa mba niezaka ihany Andriamatoa Herajaonana Mampianina amin'ny fanampiana ny vahoaka sy ny fanampiana ny tantsaha. Tsy midika akory izany fa tsy manao ezaka ireo fitondrana sasany fa tamin'ny androny aloha ny zavatra nanamarika ny fitondrana dia izay fiakaran'ny vidim-bokatra ho an'ny tantsaha izay ary indrindra fa ireo voly fanondrana izay tena nahazo vahana sy amin'ny vidiny ambony. Teo ihany koa ny fahaiza mandanjalanja eo amin'ny vidin'ny PPN sy ny vidim-bary izay tsy dia nidangana loatra raha oharina amin'ny vidim-bary amin'izao fotoana izao. Raha toa ka 700 ny raika-poaka tamin'izany andro zany, amin'izao anefa ny misy mahatratra hatrany amin'ny 2,000 ariary ny raika-poaka indrindra ho an'ireo faritra avaratry ny Nosy. Tsy dia nidangana loatra ny euro tamin'izany fotoana izany fa mba azo lazaina hoe mbola nisy sandany kokoa ny ariary tamin'izany raha oharina amin'izao. Izany hoe azo lazaina fa nisy tsara ny balance économique eo amin'ny entana afarina sy ireo entana izay ahondrana tamin'izany fotoana izany. Ary izay indrindra no isan'ny fototra anankiray mahatonga ny sandam-bola midina na ihany koa miakatra. Isan-tanin'izay dia maro ihany koa ireo fiantsiana ady sy ireo fitokonana isan-karazany izay nataon'ireo mpanohitra tamin'izany fotoana izany, indrindra fa ny fidinana an-dalambe izay makeny amin'ny kianja fanaovan'izy ireo an'izany tamin'izany fotoana izany fa tsy mba nisy ny sakana ary dia nomena lalàna malalaka ireo rehetra izay nandeha ny hevitra teny amin'ny kianja fanehoan-kevitra teny ary tena mba hita ihany fa olona tia mandala ny demokrasia raha Andriamatoa Herajaonana Mampianina tamin'izany fotoana izany. Tapitra nefa ny fepitoana nitondrany ary niditra isika tamin'ny fampielezan-kevitra ary samy niezaka nilaza an'ireo vinanasany sy ny programa nasany daholy ireo rehetra kandida izay nirotsaka tamin'izany fotoana izany. Raha nahatadidy isika tamin'izany fotoana izany ny tena nampiavaka ny programa nasany sy ny vinanasany Andriamatoa Herajaonana Mampianina dia ny filazany an'ilay programa nasa hoe ny ahy ho izy tsy ho vitako androany dia androany ilay programa nasako ary tsy ho vitako ao anatin'ny ray taona fa ny ahy ny vinako dia any amin'ny 2030 any voatanteraka ireo vina rehetra izay ho lazaiko amin'ireo vahoaka ireo. Manoloana izay nefa nisika vahoaka dia tsy nanana faharetana ary tsy niandry fa avy hatrany dia nilaza hoe zavatra tsy ho isy zany matola zaina hoe any amin'ny 2030 any. Nefa rehefa atao jery todika sy dininana tsara ny logika ny zavatra tenenina tamin'izany fotoana izany dia tena hita fa asa paintanana ary logika tokoa satria ny mampandroso firenena tsy vita ao anatin'ny 5 taona mihitsiny na dia miezaka takinina aza ny mpitondra. Ka nytiako ambara aty ampamarana dia ny hoe manana faharetana ihany isika malagasy raha toa ka te handroso izay fa azafaly ny hitsikera izay fitondrana rehetra izay mijoro eo rehefa tsy miadimiady aminao ny zavatra ataony na koa tsy mifanaraka amin'ny programanao ny programan'ireo mpitondra dia lazainao fa tsy manao ny asany izy ireo. Mafy izany asa mitondra firenena izany ary tsy mora ny adidy aman'andraikitra miandry amin'izany fampandrosoana firenena iray manontolo izany. Izay ary moa no ela tompoko lasy tompoko vavy manasika rehetra hanao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina andreny hevitra rehetra iny mavasika video manaraka eo. Manasika ihany koa ilaika ny video antsika ary azadiny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amsesy taongatao atagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.